ry mpiray-tanindrazana, ry mpikambana sy mpakansitraka ny antoko monima. Ankehitriny dia mankalaza ny fahaenina amby enimpolo taona na 66e anniversaire ny antokontsika isika dia ny antoko monima izany. Zava-dehibe ity andro ity satria tsy vitany mampiseho ny fototra ny joroan'ny antoko ny 7 Jolay 1956 fa ihany koa ny fiovan'ny fikambanana miafina jiny izay tena niady tamin'ny fanjanahantany ho lasa hery politika anafaka ny firenentsika. 19 taona lasa izay ny fikambanana miafina jiny izay tena ivon'ny tolona 17 Martsa 1760 nametraka ny fototry ny tolona ho an'ny fahaleovantena no niova ho lasa monima. Dingana lehibe mankany amin'ny tanjona fanafahana ny vahoaka izany amin'ny alalan'ny tolona ara-politika. Nanomboka teo ny antokontsika dia nandova sy nitazona hatrany ny kolontsay mpitolomana. Miady amin'ny fanjanahantany sy ho amin'ny fahaleovantena. Nitsangana nanohitra ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao. Ny halabato amin'ny fifidianana sy ireo tsirariny ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-politika. Nanindraindra ny sosialisme mifanaraka amin'ny maha-malagasy isika, izay no rantovina tamin'ny fihavanana malagasy. Io no fototry ny firaisan-kina sy fifanampiana ary manamarika ny fiarahamonitsika. Ankehitriny ny monima dia mbola manohy sy mitana izany anjara asa ara-tantara izany amin'ny alalan'ny fiarovana ireo soatoavina ireo. Amin'ny mahantoko sekoly azy dia mitolona isika ho an'ny fanabeazana ara-politika, ara-tsosialy sy ara-toekarena ho an'ireo solofo dimbiny ala izay fototry ny hoavin'ny Madagasikara. Fototra ifantohan'izany ny fananganana ny tena demokrasia, ara-politika, ara-tsosialy sy ara-toekarena. Mandalo fotoan-tsarotra i Madagasikara noho ny fahantrana lalina sy ny fahivaivanana ny fototra maha-malagasy. Miapotika ny vahoaka malagasy ary araky ny antotanisany mpamatsy vola iraisam-pirenena dia simba tanteraka ny rafi-pahasalamana. Ny rafi-pampianarana izay rehareha taloha dia zary lasa kitoatoa ka mampidikizo ny tanora sy ny hoaviny. Ny fidanga ny vidim-piainana mioam-pampana dia mampilentika ny ankamaroan'ny mpiray-tanindrazana anatina sokajy tena marefo. Kanefa ireo izay misitraka ny kolikoly kosa dia tena migalabona. Ireo fotodrafitrasa tena ilaina toy ny herinaratra, ny rano fisotro madio dia tsy zarizary. Ny banky iraisam-pirenena sy ireo rafitra iraisam-pirenena hafa dia manamarika ny tokony hijerena faran'izay iaingana ireo sehatra ireo mba hanatsarana ny fiainantsika vahoaka. Ny tsy fandriam-pahalemana izay mampikatso ny tontolo ambanivohitra sy andrenivohitra dia zavatra iainana mampiorikoditra ilana vahaolana mahery vaika sy mahomby. Isanandro ny mpiray-tanindrazana dia miaina anaty tebiteby sy vonolona sady tandidomindoza ny fiainan'izy ireo izay efa zara raha mahita homanina ary ny kely mba fananany sy ananany dia mitarika asan-jiolahy ka amonoana azy ireo. Marefo ny ankamaroan'ny vahoakantsika ary ny fahasimbany kalitaon'ny fiainana dia miariary ao amin'ny tatitry ny firenena mikambana sy ny sehatra hafa. Ny rafitra ara-pitsarana sy ara-panjakana izay tsy mahavita miaro ny vahoaka dia manamafy ny fahosan'ny fiarahamonitsika. Ny mpiray-tanindrazana amintsika dia tsy mahatsapa ho voaro ny mpitondra fanjakana izay tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Ny lalàna dia baikony vola sy ny mpitondra fanjakana na dia misy fatiolona sy fahapotehampananana aza fa tsy miaro ny tombotsoan'ny vahoaka sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Manoloana izany dia lasa fahazarana ny fizarazarana sy ny fanidikodinana ny saim-bahoaka. Ampirisihana ny firoboroboroan'ireo fikambanana isam-paritra mba hizarazarana azy ireo sy ahafahana manjakazaka. Ary etsy ankilany kosa dia giazana aty fotony ny fahefana rehetra izay tsy mampisandratra ireo faritra, ireo mpandraharaha mahateritreritra no lasa olom-boafidy, misy olo-toerana ireo antoko politika manana ny maha izy azy. Amin'izao andro ny
fankalazana ny faha 4 taona ny antoko monima izao noho ny tanjaka nateraky ny traikefa 4 taona sy ireo tolona maro teo aloha dia manamafy isika ny fahatapahan-kevitra tsy azo ozongozonina ho an'ny fanabeazana ara-politika, ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tanora mba hahatongavan'ny demokrasia tena izy eto Madagasikara. Manohy tsy mitsahatra ny tolona isika manoloana ny alabato ary mametraka ny tombotsoam-bahoaka ho ambonin'ny zavatra rehetra na dia eo ary ny safotofoto ara-jeopolitika iraisam-pirenena ankehitriny. Manoloana ny fanamby apetraky ny toetrandro, ny tontolo iainana, ny jeopolitika iraisam-pirenena ankehitriny, ny tsy fahaiza mitantana, ny fikorontanana eo amin'ny politika mpanjakana, ny fahantrana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahampitehan'ny rafi-pampianarana sy ny fahasalamana ary ny fikatso ny toekarena, ny andraikitsika voalohany dia mazava. Ny fanavaozana ny tanora malagasy, ny fanatsarana ny sehatra ara-tsosialy sy arakasa, ny fanetseketsehana ny vahoaka mba hifandamina amin'ny alalan'ny dinam-piarahamonina madio sy mifanaraka amin'ny kolotsaina. Mba hiverenana arafitra ny toe-karem-bahoaka sy ny sosialy, ankaherezina ny tanora mba ho tomponantoka amin'ny hoaviny, fa tsy ho viraiviray ny kolikoly sy ny tsy fahaiza mitantana, ny ampihimao mba tafahoatra sy ny famoretana politika sy ny fanaova gazety. Tsy eketsika ny mitazam-potsiny ny vahoaka ho toy ny valala voantango ka mifanipaka ankarony. Hiady koa isika ho an'ny fitoviana isam-paritra, ny firaisam-pirenena ary ny fiarovana ny vahoaka manoloana ny fahampitehana ara-politika, sosialy, toe-karena. Hiasa mafy isika ho an'ny fanjakana tsara tantana, lavitry ny ronono antavy sy ny fampanantenana poakaty. Ndeha ho tohizantsika miaraka ny ezaka mankadiry, zay efa ny matematesany antoko nandritra izay 4 taona izay. Ndeha havotana i Madagasikara ka ho ataontsika firenena mendrika, marina ary miroborobo, mitazona ny soatoavina araky ny nitaizahany antoko monima, ny tanora, ny avara-pianarana sy ny vahoaka malagasy ary ny fihavanana malagasy. Hoela velona ny antoko monima, hoela velona i Madagasikara, misaotra antsika rehetra, Monja Roindefo, filoha nasionalin'ny antoko monima, Prime Ministre teo aloha, Grand Croix de première classe de l'Ordre national malgache.